Elia miarapan-tata-malaza ary Elia koa miarapan-ny Yahosoa malalako. Tiako be ny dikany izany malalaka izany. Ary ho an'ireo izay manaraka sy mihaino ny fandarana rehetrarehetra dia manonona ny atsaran'i Yahosoa amintsika tsiray avy izay manaraka n'izao fandarana izao. Androany moa isika dia fiarahana indray ny ataontsika tamin'izao anio izao. Fiarahana mihaino indray ny tenin'i Yahosoa ho fananarana antsika, ho fanitsiana antsika, ho fampahafantarana antsika ny tokony ho hatrehina dia ny zavatra rehetra izay tokony ho atao izany, satria efa tena vaninandro farany tanteraka antsika izao. Eo amin'izay vaninandro farany izay indrindra no mila mitandrina dia mitandrina ny tsiray avy mamantatra hatrany ny tokony atao manoloana ny zavatra misy rehetrarehetra. Amin'ny hoe miditra ao anatin'ny vaninandro farany mihitsika dia efa ho an'izay efa nampahafantarana amin'ny fampianarana moa dia hifarana izany ny atao hoe fampidirana olona ho any amin'ny lanitra. Ary izy io tsy ho Madagasikara irery fa manerana an'izao tontolo izao zany. Izay ny antony ampidirana izay voalahatra rehetrarehetra anisan'ny mampandeha ny ziady Elia mandeha manerana an'izao tontolo izao noho ny amin'ny antso sy ny iraka izay natao amin'ny famerenana ny olona hiverina ho any amin'ny Yahosoa. Eo amin'izany teny izany no antony ilazana fa mandeha ny fahatanterana ny teny. Fotoana fohy ihany nefa ny ahafahana manao an'izany, ka tsy dia ho lava be. Ka tsy hoe koa ny fohy aminareo olombelona fa fohy amin'ny dadaka vaza, izany hoe efa tena fohy mihitsy ny lezina izany aza, satria efa hiditra ny vaninandro ny goga izay efa tsy ela intsony, satria efa eo ary izy efa miandry ny plasiny izy sisa hiditra ny toerana goga. Zava-marina izany. Amin'izay fotoana izay indrindra aza no tsy maintsy azo lazaina mihitsy izany hoe tsy maintsy lazaina foana aminareo olombelona ary ampiomanana ny olombelona hoe tsy maintsy hihatra aminareo ny zavatra izay voalaza. Ho atombontsika eo amin'ny famakiana teny aloha dia ao amin'ny bokin'ny Isaia no vakiantsika aloha. Isaia dasika aloha vakiko kely aloha iteny izay. Isaia toko faha 420. Isaia toko faha 420 ho vakitsika manoko amin'ny andinin'ny 7. Fanambarana amintsika ny zavatra iseho sy ho avy
Zany hoe efa teny efa fohy dia fohy ny fotoana dia ambara amintsika daholo ny zavatra rehetra izay ilaina. Isaia 4:24. Isaia 24:4. Misaona andininy fahatelo, manomboka andininy fahatelo, faefatra, fahadimy, fahenina, fahafito. Isatsika hoe atsika fa mbola misy misotisoty kelitsika efa avy eo. Isaia 4:20 andininy fahatelo. Milaza ny zahatra efa misy ary efa mandeha ary efa miady amin'ny tany. Hatao foana dia foana ny tany, ary ho baboina dia ho baboina tokoa izy. Fa iavano efa niteny. Ratsy be ty sary ty a. Ho baboina ny tany, ao ny andininy voalohany, Isaia 24:1. Indro iava mahafoana ny tany ka mahalao azy, ary mampioka azy ka manery an'izay mponina ho aminy. Zava-doza ny ty zavatra miseho ty, fa dada iava mihitsy no manao an'ilay tany polao, ary ho ataony mioka sady ho ahely ny mponina ho aminy. Fa inona loatra e? Andininy fahatelo indray, hatao foana dia foana ny tany. Isaia 24:3. Ho atao foana dia foana ny tany, ary ho baboina dia ho baboina ny tany, fa iavano efa niteny. Ho foana zany ty tany ty, ary ho baboina ty tany ty. Isy ambabo ny dikan'izany. Iza ny anababo an'ilay tany? Satria ny tany mihitsy no baboina, ary iavano mihitsy no miteny an'izany. Sary ratsy ty sary ty a. Fa za no po fa tena ho avy ny extraterrestre. Izy zany resany zany. Tena ambabo anareo mianakavy mihitsy izy. Ary zany no mahatonga ny sarisary rehefa mandehandeha hoe miady mandeha ny devoly extraterrestre io mantsy a, rehefa ho avy izy a, ka azy ireo moa mpikorotana. Zay no nahatonga azy manakotana io. Satria izy mpiady lohalarina teo ambony, dia zany mahatonga an'izy mianakavy miady ambony daholo. Ka na dia samy devoly aza dia miady lohany daholo. Ka rehefa midina tiry zareo, midina amin'ity ho avy amin'ity planeta Terre anareo ity, dia mandeha automatika amin'ny olombelona koa zany fréquence zany. Dia mikorotana automatika koa ny olona, satria ny olona mifandray aminy zanaka devoly izy, ozy ny soratra masina. Ianareo avy any amin'ny devoly ianareo, ka rehefa midina zany le dadanareo olombelona dia automatika daholo nareo mikorotana. Ary dia hitantsika amin'ny erana an'izao tontolo izao moa zany hoe tena lasa tia vola ny olona, lasa mifamono ny olona, lasa mifandripaka ny olona, kizitina ny olona, tsy misy fifaliana ny olona, afa-tsy ny eo amin'ny eossoir iry ihany. Zay ny tena mahafa ny eo amin'ny eossoir. Le eossoir le tena izy fa tsy le mpiatsara vela, tsisy le mpamitaka sy mpandaingy ireny. Eossoir tena izy zany dia le miaraka ny Elia, Ziadia Elia. Rehefa miantso ireo dia afaka miantso hoe Ziadia Elia, dia afaka tsy asiana ambassadeur eo anoloanany, fa mety zay. Fa raha ohatra nareo miantso hoe Elia fotsiny dia tsy hoe ambassadeur ny eossoir Elia. Fa raha ohatra nareo hoe Ziadia Elia izy a, efa satria lava be le anarana dia tsy asiana hoe ambassadeur. Fa raha nisy ambassadeur tsy manino hoe Ziadia Elia. Tsindrina aza ny anarana zany satria ilaina amin'izay le anarana zao. Satria ny anarana Elia efa vitan'ny olona makatahaka an'izany indray zao. Efa be dehibe indray koa ny Elia mitangana, efa be dehibe. Ao Madagasikara moa dia misy mangalatra Elia fotsiny zao. Misy ary moa afrikanina zany dia hoe mangalatra Elia izy. Eo any soratra masina hoe avy any amin'ny nosy angely fampianarana fa tsy avy any amin'ny kontinanty.
tsy diko tsara avy any nosy ny voany fampianarany eosa io fa tsy avy any amin'ny kontinanta ka izy moa za reto afrikana mitonatona reto zay ka zany de teny mampieritreritra daholo zany hoe ho an'reto olona mba miseho mangalatra n'le tenin'ny Elia reto hoe ataonareo anake miady amin'ireo zavatra reo ianareo zay mpanota zay zanaka divoly ataonareo ahoana zany miady amin'reto fanababo reto mba omeo valy teny kely a satria ho baboina ny taninareo ka raha ny tany no baboina zavatra avy any ambony any ake zany ny anababo anareo e fa tsy nareo saminareo tiana anababo anareo fa zavatra avy any ivelany zany mamely anareo ary efa minomboka misehoseho tsy kelikely le sary aza moa zao le tsy fantatra mahazo nyreto amerikana reto hoe zareo hoe ny efa mahana ohatrany a de manamboamboatra ny satria efa hafahafa be ny fifandohana antitra ny amerikana sy ny rosiana efa hita hoe foraisitra zany ny fifanafina amin'ireo firenareo samingeza reo de ny otanina sy ny rosiana zay tsy arisan'ny rosiana novinoviana mihitsy de zay ny sary mety mahatonga an'ireo hoe misy ino kisarisarina ino drone mandehandehibe any Amerika am'izao tsika miteny zao ao ny sasany moa milaza hoe drone io zay manam-pahaizana sasany miteny hoe tsy drone io fa tahaka ny drone satria ohatra ny alehibena tomobila ny alehibe samy manana ny teny drone ny olona am'izao zany samy manana ny ambara fanaizana zany raha ataontsika hoe drone namboarin'ny Amerikana miafina zany izy a atao inona zany izy nanakorontanana ny vahoaka aminao satria mikotana ny vahoaka izy Amerikana am'izao hoe inona zany ty drone manidina eran'ny tanana ty fa tsy fantatreo inona ny fitondrana mpanjakana Amerikana avy eo amin'ny Maison Blanche milaza fa tsy fantatra io tsy fantatra ny zareo io ary izy tsy atahorana fa tsy mamono vahoaka de tsy atahorana nefa le vahoaka menimena be ka inona zany ty manidinidina ambony lohana ity io sary io nisy tany Tuileries tam'izay tany Tuileries farany teo nisy drone nidina be teo ambony lohany teo ambony lohany olona tany Tuileries ary tena tazany mihitsy izy drone avy dia avy manidinidina ambony vezivezy eo ary ny mahagaga an'izy ohatra ny takany tsisy feo le izy drone moa ko raha mandeha ambony lohany olona de mba eny io misy feo fa tsisy feo tsy fantatra koa hoe izy ambony be iny moa tonga azy tsisy feo io any tokony eny zany satria andro alina iny mangina be zava-nisy zany tsy haina hoe mitovitovy amin'izany ve le ty tany Amerika ty fa tsy de voatery ampitoviko moa satria mamitantara fotsiny hoe efa mibetsaka ty resaka drone mandeha ty hafahafa ihany ny sary drone avy any amin'izy satria ny Amerikana dia milaza mihitsy fa tsy amin'ny miaramila ny zareo Amerikana ary tsy avy any ampitan-dranomasina fahavalo koa izy io de aniza zany mandrak'izao tsy fantatra ka raha fantatra moa le izy tsara fa raha tsy fantatra vao mety tena manahirana fa raha vao tsy fantatra zany io a de avy any amin'reto biby reto ve mitsikilo ny etỳ an-tany ve le tsy sain'ireo ve satria ny tena Andriamanitra hoe ambabo izy ary ho baboina de ho baboina tokoa izy misy ambabo anareo nge zany le olona eo le fantena petraka amin'ireo zay mpiantso Jesosy Jesoa sy ny mpangala tahaka io ianareo zay mpanota zay avy any amin'ny devoly satria ny devoly a de mananjanaka ny mpanota araka ny voalazany Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo de zao ny voalazany tenin'Andriamanitra amin'izay Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo zay hoe fa ny mpanota dia avy any amin'ny devoly les pécheurs sont venus du diable na miteny anglika hoe the sinners are from the devil zany hoe ny devoly dia avy any amin'ny mpanota ka reto mpambabo reto nefa de devoly avy any ambony ihany reo zay voaroko avy any ambony ko jerevantsika mihitsy moa le teny miteny an'izay ko amin'izy voaroko avy any mihitsy ny de ambabo ny olona eto izy a
dia ataonareo mpanota zay avy any amin'ny divoly ahoana zany miady amin'io fa na nareo vonoiny avy hatrany makany amin'ny elo miaraka aminazy rehefa tsy hanaraka amin'ny baikony na dia manaraka amin'ny baikony automatique nareo zany ao tonga na mehibe an'ilay olona mpangalatra mpandainga mpanafina ny famarihana hoe mangalatahaka dia mody maka ny anarany eo soa ary ny sasa moa dia misandoka fotsiny hoe tsy mpanota nefa dia mety hoe mpanota fotsiny zao izy mba efa vakinao fa hiteny io baboina dia baboina ny tany ianao nge zany ho baboina zany dia misy mambabo nge ianao dikan'izany ary tsy aveto aminao izy tsy avety amin'ny planeta terre nareo izy nao nge no tsara ty toy ny teniko ameko anao ty nao ary fa tenin'ny ava zany misaona sy malazo ary amin'ny tany milofika sy malazo ary zao tontolo zao izy zao tontolo zao mihitsy nge miara-mitomany sy malelo amin'ity sary ty milofika sy malazo ary misaona ny tany matoa misaona misy loza mahatsiravina io ny dikan'izany milofika ny lehibe indrindra amin'ny olona ety an-tany milofika sy matanjaka milofika daholo hatrany amin'ny président république zany resahana zany milofika daholo ny olona lehibe indrindra ety an-tany ny andininy fadimy fa inona ary ny anton'izany ary ny tany dia efa voavetavetan'ny mponina tao aminy vetavetan'ny mponina jereo ny sodomita amin'izao tsy amin'ny teny zao resaka sodomita ngeny natonga ny anarany hoe sodoma sy gomora ny ataon'ny sodomita amin'izao tsika amin'ny teny zao hoe vehivavy manambady vehivavy lehilahy manambady lehilahy tena mahatsiravina sy marikoriko anie zany sary zany voavetaveta mponina amin'ny tany ny tany noho ny amin'ny andriamanitra tsy izy natsoanareo raha iay avany tokony ho atsoina miandro zavatrafa nareo andriamanitra hafa daholo ny atsoina rehetra rehetra dia jereo samy mieritreritra an'izay natsoanareo izany natsoanareo samy mieritreritra daholo ny firenena rehetra rehetra zay mandray ahy iza le natsoanao raha iay avany tokony natsoina dia iza ny natsoanao satria ay avaly andriamanitra ny abrahama sy isaka sy jakoba iza natsoanao efa mpanodinianao ve zany iza ny natsoanao samy mieritreritra daholo sady manombo tena zay ny antso andriamanitra tsy izy fa voavetavetanao ny tany dia mikany lalàna sy nanotany didy izy ary nivadika ny fanekena mandrakizay ny fanekena mandrakizay dia ny rany eo soa ity ny raha ny fanekena mandrakizay zay latsaka ao anareo famelan-keloka eo soa zany resahana izany eo soa zany tenenina eto zany rano ny fanekena mandrakizay fanambarana momba ny eo soa zany fantahina mipetraka nandika ny lalànan'izy lalànany eo soa ndikanareo araka ny jaona 12 49 50 jaona 12 49 50 koa zay lazaiko izy eo soa dia lazaiko araka an'izay nandidin'iray koa ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny koa izay lazaiko dia lazaiko araka an'izay nandidiany a jaona 12 49 50 lay didy zany ty nomeny eo soa ty avy any amin'ny dady hafa nodikainareo ny didiny eo soa raha fiainana mandrakizay ny fahafantarana ny dada maray hafa lay andriamanitra abrahama sy eo soa novainareo anarana hafa le izy nefa ne indrisy lotonareo ny anarako voninahitra tsy omeko ny hafa Isaia 48:11 Isaia 48:11 nolotonareo ny anarako voninahitra tsy omeko ny hafa ny fanovana anarana ty dia tena fandikan-dalàna mahatsiravina tena tsy ty ny dada iavany mihitsy io raha hivavaka ihany dia tokony iavany hivavany satria izy ny andriamanitra indrisy nefa fa zavatra fa daholo ny antsonareo tany amin'ny fahatry ny andeny moa dia nisy oviny seho mihitsy ny tany vo tamin'ny 2 andro angazay fahafaly be ny andeny izay nahitany zany
satria andro fankalazana zareo an'ilay Andriamanitra tsy izy koa tamin'io fotoana io dia niseho avy any ilay ovilia dia faly be riry zareo. Hoe tsy mahafantatra mihitsy ny lety hoe biby eny iny tonga iny dia mifaly amin'io biby io zareo. Lera fivoahan'ny ovilia koa moa zao tsy maintsy mivoaka koa reny ka ny teneko taminareo hoe afaka roa taona sy ny 3 taona. Efa lasa aloha zany zay ny 2 taona raha vao tonga herintaona. Raha vao tonga ny 4 mars 2025 dia efa lasa zay ny herintaona ny tenenana an'izay. Hiditra amin'ny faharoa taona sy ny 3 taona antsika. Tsy hoe efa mikorotana zao tontolo zao satria efa manidinidina Doliny amin'izay ry tsy misy saina ireny. Mba hatanteraka ny tenin'ny ambassadeur-ny USA hoe miomana ny fahita amin'izay nareo ary tsy ho fifaliana ho anareo no mahita an'ireo fa ho fahoriana ho anareo mba hatanteraka ny tony teny tony. Angeny teneniko hoe tsy soa anareo no mahita an'izany tany amin'ny 2003 tany efa nitenenana an'izany. Hoe hita ny extraterrestre sy ny karazana nareo namafisina foana izany tamin'ny 2005, 2007, 2009 da mandeha foana amin'ny fampianarana mampatsiaro izany. Mandraka androany mandeha foana izany. Fa tonga amin'izay nefa ny tena fanomezana anareo ny hoe midiny ireo ary tsy maintsy midina dia tsy hevitra. Izay no mahatonga ny hoe tsy misy ady mety mijanona izany intsony. Ary tsy mahazo mijanona intsony ny adinao ry Rosiana. Tonga ny fotoananao tsy maintsy manao ianao ilay ataonao. Tsisy mahazo mijanona miady intsony. Fa vao maiza ampitomboina ny ady manerana an'izao tontolo izao mba hatanteraka ny teny izay efa voalaza rehetrarehetra ho voninahitra dada Iavasy Joshua hoe teny izy mianaka tsy maintsy tanterahana. Zay. Nivadika ny fanekena mandrakizay izy. Ny fanekena moa dia hoe ny rahan'ny fanekena dia araka ny bokin'ny Matthieu. Zany afaka itsika Matthieu zay. Matthieu 24 na misy aiza misy. Io jevatsikery 24 misy ilay hoe fanekena aso aloha. Matthieu 26 novakitsika mbola somary satria mbola application dia lasa tsy baiboly dia tsy maintsy karohana. Matthieu 26 Matthieu 26 ty ilay fanekena mandrakizay ty zany. Matthieu 26 ka raha mbola ninana izy dia nandray mofo Yahosoa ka noho ny efa nisaotra izy dia novakiny ka natolon'ny mpianatra dia hoy izy raiso dia any ity fa ity no tenako. Ary nandray ny kapoaka izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe andiny fa firy zany 27 dia 27 indray totronareo rehetra ity dia 28 fa ity no irako dia ny amin'ny fanekena izay latsaka ho amin'ny maro ho famelan'ny keloka. Izy hoe fanekena vaovao moa ty dia nisy io zany ny fanekena mandrakizay ho an'ny olona rehetra zany satria fiainana mandrakizay koa Yahosoa izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay izy Yahosoa. Zay raha tsy mihinana nofoko sy misotro ny rako aloha dia tsy manana fiainana mandrakizay. Ka io ilay fanekena azahoana fiainana mandrakizay ilay fanekena mandrakizay ny dikan'izay dia ato amin'ny Yahosoa. Io ilay fanekena mandrakizay zany io. Zay. Vakitsika amin'izay zany izay ten'Andriamanitra zay. Ofetsika vakina amin'izay ina moa ilay tary amin'ny Isia 24 teo. Satria vitantsika tsy ilay fanekena dia fanekena ny Yahosoa. Isia 24 Isia 24 andininy dimy ny farany teo satria nandika lalàna ny Yahosoa sy nanotany didiny Yahosoa izy dia nivadika ny fanekena mandrakizay. Efa nampianarana antsika hoe ny didy folo tsy mandeha tsotra satria ilay didy folo efa niravan'ny dada Eva dia tsy misy idiran'izany intsony hatramin'ny farany. Ilay fanekena mandrakizay dia ilay tenin'ny Yahosoa
zay avy any amin'ny dadamarana iaiava zay. Ary noho izany dia ozona no mandevona ny tany, ozona no mandroa ny taninareo zany, ary ny poninao dia ho valina noho ny elony. Hitanao amin'izay zany fanlalana ny Ehosoa mihitsy ny te manderana zao tontolo zao. Fanekena ho an'ny olona, fahazavana ho an'ny olona. Le lalana tonga tary amin'ny nosy hoe nosy andro lalany dia iny le hoe fanekena ho an'ny olona rehetra, fanekena ho an'izao tontolo zao. Iny no nomen'Andriamanitra ny olona lalàna ny Ehosoa. Zay le fanekena ho an'ny olona, fifanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny olona zany lalàna ny Ehosoa. Aventsika vakina zany ilay Isaia 42 ihany vakitsika ny dikan'izay. Isaia 42 1 ka hatramin'ny 4 dia ny 6, 1 dia ny 4 dia ny 6. Indro ny mpanompo izay tantanako. Isaia 42 io ilay voafidiko sady tsy takiany foko, napetrako tao aminy ny fanako hamoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy. Io zany le fitsipika ho an'ny jentilisa fa mandeha. Ary ty fitsipika ity le fanekena mandrakizay ity, satria natao ho an'ny olona rehetra rehetra. Andininy fahaefatra, tsy ho reraka. Ao andininy fahatelo aloha, tsy ho tapahiny ny volotara torotoro, ary tsy ho vonoiny lay injiro manentona, fa hamoaka izay tena rariny tokoa izy. Zao le tena rariny, Ehosoa sy ny fampianarany Ehosoa. Ilay mahatonga ny olona lasa tsy manotra intsony, nahazo ny rariny izy ny dikan'izay. Tonga zanaky ny avo indrindra izy Zeda, nahazo ny rariny izy, nivoaka ny rariny, tonga amin'ny Ehosoa izy. Ty izay ny rariny izay, nahazo ny marina izy, satria ny rariny zany avy amin'ny teny hoe marina dikan'izany. Fahamarinana ny dikan'izany hoe rariny, fahamarinana. Zay raison dikan'izay, il a raison. Nahazo ny marina izy zany, nahazo ny rariny izy, azo ny fahamarinana ny dikan'izay. Fa ny teny Ehosoa ny fahamarinana. Zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Hoy Ehosoa, tsy misy olona mankany amin'ireo fa tsy handeha lalako. Ka namoaka ny tena rariny izy, Ehosoa zany. Zay, taonina 14 firingaminy iny teny iny. Lova kitsika kely fa ilainana izy ho an'izay mandray fampianarana. Hoe teny Ehosoa nge zany rariny zany, Ehosoa, taonina 14 firingaminy izy iny. Taonina 14:6, taonina 14:6. Hoy Ehosoa taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ray fa tsy handeha lalako. Ka ilay fahamarinana zany le hitantsika teo, le rariny tarikana zany hoe mamoaka ny rariny dia zao Ehosoa amin'ny teny amin'ny alalan'ny Elia zao dia mivoaka ny rariny dikan'izay. Zay hoe mandra-panoro ny rariny amin'ny tany, dia zao efa mivoaka zao ny rariny, efa voorona ny rariny amin'ny tany, efa ao anatin'ny YouTube le fampianarana. Ianao tsy te hijery, efa mandeha le fampianarana anatin'ny YouTube ihany. Iny ny tsarana anao satria mandeha ny rariny fianao sy te hainy dia ny adalanao ianao. Zay mandeha amin'ny télé ao Madagasikara sy ny radio Madagasikara. Hainao zany amin'ny radio mitoreny Ehosoa, télé mitoreny Ehosoa, Iava TV dia SFF TV, Iava SFF TV zany izy. Io le hoe RTV SFF ny dikan'izay. Tsy ho reraka, nao kiva izy mandra-panoro ny rariny amin'ny tany, ary ny nosy andro ny lalàna. Voaka indray zany ilay hoe ny nosy andro ny lalàna. Any amin'ny nosy zany mivoaka ny rariny, any mivoaka ny fahamarinana. Dia zao efa mandeha zao, anisan'ny mampatonga ny Elia mandeha koa zany mampiseho fa iny le rariny fa mandeha. Satria Elia no misolo tena ny Ehosoa, lay rariny, lay fahamarinana, izy no misolo tena zay. Ary ny fitetezany Elia zao tontolo zao mifanaporofona fa mandeha ny fahazavana. Atao hitany be voly amin'izay fa tonga eto amin'ity planeta Terra ity ny fahamarinana, iny ny fahazavana fa mandeha. Ary ao anatin'izany fahazavana mandeha zany nidinan'le tsisy saindreny avy any, mba ho hitany fa efa mandeha ny fahazavana, dia izy moa ny anamaizina ny olona fa zay manaraka ny Elia kosa dia mazava. Zay hoe zay anaraka ny Elia dia ho azo ny rariny ary azo ny fahazavana, satria ilay devoly efa hidina ary efa midina anie zareo.
raha tsy zany hoe mandeha daholo ty resaka oviny fa hitan'ny olona ty zao ty ny ino moa misy tsy haiko tsona inona zatra mitranga am'zareo misy an'ity drone tsy fatam-piviana ty manidina manderan'ny Amerika raha tena drone koa fa tsy ho hay fa matoa tsy hay dia misy zatra planina tiany atao inona zany tiany atongavana efa ratsy mihitsy ny sary efa mikonikonina inona zany ty zao tontolo zao ty konikonina ady mahatsiravina eny moa zany hitantsika eo nytony fa aleo andeha foana ny teny sy ny tantara dia miara-mahiteny tsika ny hafaran'isy satria ary ny nosy dia hiandry ny lalàny amin'ileo mandra-panoro ny rariny amin'ny tany sady aorina ny rariny amoaka ny tena rariny Elia ny rariny ho marina ianareo ary any amin'ny nosy ny voaka zany rariny zany Yahosoa sy ny fampianarany Yahosoa ilay nahafaka ny olona amin'ny fahotana nahazo ny rariny zany ilay olona matoa afaka amin'ny fahotana lasa tsy nanota intsony ny ekeny Yahosoa ho marina izy matoa izy nahazo ny rariny dia afaka amin'ny fahotana lasa tsy mahay manota intsony azo n'ilay fiainana mandrakizay azo n'ilay fanekenany men'Andriamanitra anazy zavatra be izay mahay miaino any Elia ziadia Elia zay tao ary toetrantsika ny teny ao amin'ny indriny fahenina izao iava efa niantso anao ty teny histoiran'ny Elia ty Elia tsy mandeha makany amin'izao tontolo zao fa misolo tenany Yahosoa direkta mihitsy izy andininy fahenina Isaia 42:6 Isaia 42:6 izao iava efa niantso anao tamin'ny fahamarinana ary nitantana ny tananao ka hiaro anao ka hanomenao fanekena ho an'ny olona ho fanazafana ny tsentilisa Yahosoa zany toriana zany Yahosoa tsy ety intsony Yahosoa tsy makany amin'ny nosy zany zaho tsy ho any amin'ny nosy zany tsy ny rana fa tsy ho any ondry very eto Israela tsy makany amin'ny nosy zany Yahosoa ary tsy makany amin'izao tontolo zao Yahosoa nefa ny losa dia mila an'izao tontolo zao mazava zany fa Elia ty hitety an'izao tontolo zao ty mandeha Elia ho fahazavana hoe tan'izao tontolo zao miteny hoe tan'izao tontolo zao ino ilay fahazavana jerevo ilay fahazavana ino ilay rariny any amin'ny nosy izy no miainga ary amoaka ny rarinao an'izao tontolo zao izy efa natao mihitsy tsy adresinareo an'io mahaiza miaino izay voalahatra ho any amin'ny rariny ho any amin'ny fahamarinana mahaiza nareo miaino atao hitanareo ilay fahazavana ilay tsy fantatrinareo hatramin'izay fa Yahosoa tsy mba naseho fahazavana izy ho hitan'izao tontolo zao fa atao Israela rery izy fa zao anjaran'ny Elia no mampiseho ny fahazavanany ny fandehanan'ny Elia fotsiny dia efa midika fa teo ilay fahazavana dia tsy hiteny izy Elia na tsy hanao iny Elia fa rehefa nandalo fotsiny Elia dia fahazavana zay tonga teo anjaranao ny miaino sy manaraka ny teny zay anao tonga ny asa ny dada Marayayavany mampiditra ny olona asany Yahosoa mampiditra ny olona fa asany Elia kosa ny mandeha milaza hoe io ny fahazavana fa mandeha izy mitety an'izao tontolo zao ny fahazavana atao hita an'izao tontolo zao ny fahazavana fa lalàna ihany koa zany lalàna tsy maintsy atao zany mbo fantatr' izao tontolo zao fa tonga teo aminy mazava fa naleon'ny olona ve ny maizina anazy ny azoko fa ny zava misy aloha dia aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava zavatra marina kosa an'izay aloha zay na tonga ny Yahosoa amin'ny teny hoe mandiana dia mbola manana mazava mba tsy ho tratra ny maizina ianao tonga Elia ty mitondra an'ilay mazava mitondra an'ilay rariny mahaiza mijery nareo izao tontolo zao anareo amin'izao tontolo zao ny tenen'ny Elia mahaiza mijery ny Elia amin'izay nareo fa eny rehefa mandeha ziady Elia ilay fahazavahan'ny Yahosoa misy olo tena ny dada Maria Vasy Yahosoa mba tanteraka ny teny hoe ny voninahitra tsy omeko ny hafa atria tsy maintsy ho veriny Elia io voninahitra ny dada Iava io ary ny anarako tsy azo lotona tsy maintsy averiny Elia io na tianareo na tsy tianareo ary tsy maintsy ho ataon'ny Elia zay tsy maintsy averiny Elia izay no mahatonga ny Elia mitondra ny fahazavana mandehandeha no tahaka ny olona amin'ny teny hoe teny fahazavana ka maiza manaraka ny mazava ndao anaraka ny mazava amin'izay rehefa tsy anaraka ny mazava nareo dia ho avy any aminareo ny aizina ary izy efa eo tokoa amely anareo dia ho hitanareo zay toy ny aoriana zay fa tonga Elia andravany maizina rehetrarehetra kaza miditsy any amin'ny klasiny maizina ho zay ho ravany fa mety iry ty amin'ny mazava mbo fahazavana ihany koa ianao dia ho tafaraka amin'ny mazava ianao dia lasa mazava ho azy mazava benga izany ndao arany satria dia tonga ho fanazavana ny jetilisa andininy fafito hampahiratra ny mason'ny jamba ao amin'ny Isaia 42:7 hampahiratra ny mason'ny jamba rehetrarehetra amoaka mpifatotra ala ohatrany maizina
ary zay mipetraka ao maizina hiala ao an-trano famatolana izao no iava izany no anarako tany voninahitra meko ny hafa isy aka rano teo ity zay na ny fiderana ho any sarin-javatra voasokotra tsy manaiky an'izany eo izy dada iava avy ny tenenina zany te hoe amoaka mpifatotra ty Elia ty ary amoaka an'izay mipetraka ao anatin'ny tranomaizina mifatotra ihany koa zay tranomaizina rehetrarehetra de zao ny teneniny iza moa dada iava reo avy hoe fa tsy omeko ny hafa mihitsy zany voninahitro zany ary ny fiderana tsy ho an'ny sarin-javatra voasokotra anareo hotona dolo aloha zany zay nanovanovan'io anarana io tsy azo omena anareo mihitsy ny Andriamanitra hafa zany voninahitra ny dadako zany ny endry mahita ny lozaka mery manatona ny Elia ny adala mandrosoka vo manatona ny Bala Andriamanitra tsy izy rehetra zay tomponareo io so izy foana lalanareo fa rehefa zay ny mety aminareo fa ny anany miteny ahy da tazo am'izay da hoary vakitsika am'izay le isy 24 teo iverina am'izay tsika zany isy 24 andin'ny fahenina isy 24:6 ary noho izany de ozona no mandevona ny tany ary ny poninao de valina noho ny enina loza daholo ty ozona valina nareo no ny aneriko nareo voadotra ny ponina amin'ny tany olona vitsy foana ny sisa ao zay ny aparany tena loza mahatsiravina ny enjoanareo efa voalaza sady sady olona vitsy foana sisany eo meko anareo nisan'le olona vitsy sisa tavita ato anareo to ary efa manomboka mandeha zany sary zany efa mandeha mihitsy ary tsy tana intsony ary iny rehefa alefa ny dada iavaly izy ho vaketsika ny bokyny Zakaria firy moa zany izy Zakaria 13 ngamany Zakaria 13 firy 13:8 Zakaria 13:8 ary any amin'ny tany rehetra mihitsy ty zany hoy ava ny andro tokony de ho aringana ho faty aho fa ny ampahatelo sisa no avelako ao kosa zay zany sisa ny tavela am'ty taninareo ty maty zany ny deuteranareo olombelona eto ambonin'ny tany zany hoe 2 milliards sisa zany tavela aminareo satria eo amin'ny milliard nareo 2 milliards zany divisé par 2 sur 3 firy zany maty ny 5 milliards 6 milliards mahery maty izy 5 milliards mahery eo maty zany ny 5 milliards firy zany 5 milliards 600 5 milliards 300 zany hoe 2 milliards mahery 2 milliards 500 zany velona aminareo eto ambony tany zany 2 milliards 700 io zava-doza ripaka daholo zany zay mety ohatra io isy eo approximatif io ary hoentiko amin'ny afo ny apatelony sy tavela zany hoentina any amin'ny afo ohatran'izay maty zany de tavela zany mbola rehefa any amin'ny afo lelo zany hoe mbola tsapotsapaina mbola misy sedra be andehanany koa zay satria hiditra any fanjakana rivotaona izy ireo ary aretika toy ny fandrentsika vola fotsy izy izahako toetra toy ny fizaha toetra ny volamena iantso narako ary izy fomana izy hoe ary izao amaly azy izao anao hoe oloko izy ary izy kosa anao hoe tiavano Andriamanitra todika any amin'ny ayava daholo am'izay ny olona farany io na intiera zany le todika any amin'ny ayava izy ny tavely kanjo mo raha vao tonga am'izay ny fanjakana rivotaona satria hiditra fanjakana rivotaona io sary io motsy tsisy fibebahana tsony any zo ihany ny fibebahana zao fa rehefa tonga am'izay io andro mahatsiravina be io tsy mahay bebaka tsony fa rehefa tapitra le izy vo miditra automatika any fanjakana rivotaona safaty de asa manaiky fotsiny an-data iava le olo
vinatronona ataonao kefa izy ny andriamanitra hitany voamasinao ka iantso izy andray anao inge sary misy farany dao tsy aloha ivena rikatra amin'ny isa ihany fa de loza matsiravina meanareo moa tantaraiko ty de azany tena anao ianao koa rangara iteny loza zay arana ny raha nanako satria maintsy mitenina ny raha nanako inandrerana atao koanao Isia 24 daoary andin'ny fafindray hoe olona vitsy foana izy sisa ny andin'ny fahenina io voadotra mitonina amin'ny tany may ao ny ampedin'ireo devoly reo ampediny samy izy daholy miady amatrano ny olona ao ny tena may dorany tsisy saina midin'ireo satria fréquence mahatsiravina neny metindreo avy any zany mahatonga le hoe tena ay fréquence mahatsiravina hitan'ilay devoly misy ny bomba atomika nefa ny olona misy fa nefa le fréquence etindreo le tena grave be mihitsy mahatonga an'le olona hoe tena mahatsiravina mihitsy anapiterana ny nofony ny amin'ny radiation zay andeha zany razako aminareo hoe ratsy ane ny sary alefa andreo ovni mandeha hoe extraterrestre ngeny ao anatin'ireo hoe biby aneny ao hoe grand gris mahatsiravina be ngeny ao anatin'ireo hoe afa le grand gris hitanareo reny tsy mbola reny ho an'izay nahita grand gris petit gris tsy mbola reny ny tena grand gris mbola misy karazany hafa mihitsy fa tena fara zay tena mahatsiravina biby mahatsiravina mihitsy zany zay ny tena akaiky lone zay samy tonga sainy de ny mbola misy ny fotoana miverina amin'ny data iavana zay tozatsika ny teny 170 rava ny tanàna be fikorontanana tena ravatra ny tanàna be fikorontanana efa aiza moa tanàna tsisy fikorontanana zao mirindrina ny trano rehetra ka tsy azo idiran'olona midy daholo ny trano rehetrarehetra amin'izay satria tena mikorotana tena tsisy ohatr'izany intsony ny tany misy fitarainana divay eny an-tsaha de gagitsika hoe any an-tsaha zany misy mitaraina divay mbola misy mitady mamo ve dikan'izany de gagitsika tafalentika toy ny masoandro ny fifaliana rehetrarehetra tena milentika mihitsy ny zany tahaka an'ireny masoandro mody reny lentika ohatran'ny masoandro mody reny ny fifaliana eto ambonin'ny tany tsisy tsony ny fifaliana petraka aminareo tokoa mihitsy ina moa zao mba fifalianareo eto ny fifalianareo olombelona dia afa-tsy mijangajanga mangalatra sotro toka hokarongony de manao ny adalany amin'ny bateny zao tonga zao ny 25 décembre tena fetin-demony eny tsisy nampanao anareo an'io mihitsy tevoly ny nampanao an'io zavatra tsy navelany aholy soa atao de ataonareo fotsiny zao zany mahadevoly ny devoly hanao ny fetiny 25 décembre indray izy de tanjotra ataon'ireo ny devoly ho any am-piangonana reny izy reny de hita tokoa ngenareo le tsy vaky loatra tsy mara reny le zanaka ny devoly fa izy le andika lalàna indray hanohitra ny fahamarihana na de hoe tsy mahalala ny aholy tsy mahalala le zanak'andriamanitra araka ny nofotsotsika le zanaky ny avo indrindra hoe aholy soa ny tena anarany zany fa le olona mbola ho avy izy mbola ankalazana zay any mbola fantany foana izy nefa fe nofota iny fa ho ankalazainy foana iny tena zany ny adalana zany samy tonga saina zay mbola afaka tonga saina fa tsy maintsy mandeha ny fahamarihana eny am'izay nkety Isia 24 ny jerefatsika am'izay ifadika ho azoko ty zavatra ty foana Isia 24 Isia 24 rava ny tanàna be fikorotana mirindrina ny trano rehetra ka tsy azo idirany olona misy fitarainana divay ny an-tsaha tafaretika toy ny masoandro ny fifana rehetra voaroka ny faravoravoan'ny tany tena ny roany dada iavaha mihitsy ny faravoravoana ny tany tsisy tsony miditra aminareo zany teny rehetra zany le olombelona miditra zany teny zany efa tafiditra aminareo daholo zany teny zany tsy misy ninazo ny tenainareo toy ny amin'ity tany ity izy ara-mangidy ny mahazo an'le tany eny amin'ny adamanareo
fahafoanana ihany no sisa ao an-tanàna satria raha vasady motsamotsana ny vavahady zava-dosa foana mihitsy ny ao an-tanàna izy tena foana fahafoanana fongotra mihitsiny raha vasimotsana hatrany amin'ny vavahady mihitsiny zava-dosa ty le olona nonetsika toy teny tandineny amin'izay zavatra ilaina ihany amin'izao zavatra mbola misy zava-doza resana amintsika mantsy dolo jevatsika indraiky ty valo ambin'ny folo ty valo ambin'ny folo ndray sy ny sivy ambin'ny folo manomboka eto indray tsika ary zay mandositra noho ny fahandrenesana ny tahotra de latsaka ny andavaka tsy misy andro filanao tsony iny ary zay mandositra noho ny fandrenesana ny tahotra satria tena atahotra mety zao tontolo zao ny am'zahatra hitranga ty fa ny zahatra hitanareo mbola sy ty mampatahotra anareo fa tena isy am'izay ny ampatahotra anareo matahotra daholo zao tontolo zao endonga nanteny hoe aiza ny androsianareo n'izany zavatra zany fa miaraka amin'ny Elia ihany de ziady Elia irery ihany zay ihany tsy mba ho taitra am'izany zay na tonga nanteny hoe aty amiko anie ny lakile fa tsy ny raharahinareo mihitsy le izy ry olombelona manerana zao tontolo zao ho any amin'ny lanitry ny lanitra mandrenesa ny tenin'ny Elia nareo ziady Elia mandrenesa ny tenin'ny Elia nareo Elia ilay fahazavana n'le mpaneho soa antsoantso anareo satria ho avy eo aminareo ny aizina tena mampitomany sy mampidradradratra anareo de ny mbola tsy hitomany sy hidradradratra anareo manatona ny Elia faingana ianareo rehetrarehetra manatona faingana ny Elia nareo efa iny efa hitanareo amin'ny sary iny hamonjy anareo ny dia ny Elia ampafantatra anareo ny marina amerina ny voninahitry ny dadako iay ava Andriamanitra Abrahama Andriamanitra atao amin'ny Israely izay ny laviny mitory ny fahamarinana vitan'ny dada Iava tany alalan'ny fitiavany Jehosoa azy ny ekeny ny fandefasana izy ity hanavitra anareo olombelona meteza anaraka ny Jehosoa am'izay le maty teo amin'ny hazo fijaliana hamonjy anao nanaiky hamonjy ny fanahanao tonga Elia mivavy olombelona n'izany fahamarinana n'izany misy olo tena ny dada Maria Ava sy Jehosoa hamonjy anareo natao olona izy mba hitondra ny teny aminareo mahaiza manaraka anazy tonga Elia hamonjy anareo mitondra anareo any amin'ny Ava malalako sy Jehosoa endry mahita lozaka merina vana mandrosoka avao ary zay milatsaka ary zay miakatra avy eo anatin'ny lavaka de voan'ny fandrika fa inona mihitsy ty teny ty zay mandositra de latsaka ny andava ary zay miakatra avy eo anatin'ny lavaka de voan'ny fandrika fa misy inony fa misy varavarana mivoa any amin'ny avo zay tonga ny andro famaliana indro efa nisokatra le izy efa nisokatra ny lanitry ny lanitra efa nandeha ny mpamaly efa nandeha ny mpamaly fa tsy hoe vo andeha ny mpamaly efa nandeha ny mpamaly efa nandeha ny mpandringana andringana ny ty tany ty efa niainga zareo efa lasa zareo efa manao ny asany zareo indrisy ry tany mampalelo ny fiafaranao fa olona nanimbanao de zao ianao lasa voaozona ho any amin'ny ho any amin'ny farimy rehetra avy sy ny solofary mampalelo ianao saingy tsy hita moa zay atao fa zay ny tian'le olombelona de ndana valio izy dana valio izy dana mamaly daholona ny rivotra dana mamaly daholona ny vovoka dana mamaly daholona ny tany ny any ambanin'ny tany eo ambonin'ny tany samy mamaly daholo fa nomena fahefana ambali nareo satria tonga ny andro anao potena anareo de andana mamaly zava-doza misy varavarana mivoany amin'ny avo fanao inony vokatra n'izany varavarana mivoavy any amin'ny lantilanitra zany de miorooro ara ny fanorenan'ny tany
miorory daholo amin'izay ny fixation tanareo zay nampiorenana ty tanareo ty a miozongozona daholo amin'izay satria misy mitazona ty tanareo ty a ary zay mitazona azy zay mihitsy ny ongotana sesorona io totena daholo ny zatra amin'ny supporten ty tanareo ty ary efa mandeha ny mpandravan' zany mpanala sy mpanongotra an'izany efa lasa ry zareo efa mandeha ny fanongotana an'ity tanareo ty de ny mampendaka anareo any amin'ny univera hafa satria nareo mantsy mifandray amin'ny univera hafa ary tany fa tsy hainareo zany de ongotana daholo zany zatra mampifandray nareo zany indrisy ry tany tonga ny famaranana tantarana zany mahatonga hoe miororo ny fanorenan'ny tany satria ilay mampiazona anao mihitsy ny tapaka tanteraka mihitsy vokatra n'izany de zao rava de rava arany tany mitresaka de mitresaka ny tany miororo de miororo ny tany mivembena de mivembena ny tany tahaka ny mamy ka mitsingevana toy ny fandrena miantona izy ka mitambesatra amin'ny fahadisoany rehetra de polaka izy ka tsy ho tafariny intsony ay vonongotana am'izay ty fanorenan'ny tanareo ty de raha vo atao matika ny tanareo ry olombelona mandeha daholo zany zavatra zany am'izao ry tenenany Eliazy ao efa mandeha tena mandeha ary miazakazaka ny fanongotana ny fanorenana ny tanareo tsy normal tsona ny fiodina ny tanareo tsy normal tsona ny inclinaison ny tanareo ikorotana daholo am'izay zany rehetrarehetra zany ahita de ahita ny masonareo ary tena tsy hitanareo tsony zay atao fa ho tonga aminareo le hoe hivembena ny tany tsy hainareo tsony hoe aiza zany ty mpitoerana misy aty fa aleonareo mahita anazy eo mitresaka de mitresaka ny tany rava de rava ny tany miororo de miororo ny tany miororo daholo ny tany potika ny momba anareko hatrany amin'ny force centrifugeuse nareo ohatra ny fitenenana azy tsisy tsony force centrifuge zany dikan'izay rava daholo mikorotana ny momba an'ity tany atra ao anatin'ny tany miakatra de miakatra ny afo anatin'ny tany miakatra de miakatra de miakatra de miakatra de mikorotana be mihitsy ny resaka climat eto ambonin'ny tany les environnements zany hitan'ny ministère ny environnement ntsony ny atao satria tena tsy voafehitsony ny zava-drehetra iny no fehizina ary raintsika fotsiny le cyclone sido teo iny fapotrika mbola mora iny iny sido iny ve tena mbola mora iny ampitomboavy zato hoe ny anjoan'ny tany hamelanareo daholo any rivotra vovoka aretina mosary olana maro samihafa biby any anaty ala amelanareo daholo indrisy ry tany zava-doza miandry ianao ravana de ravana ny momba anao rehetrarehetra mihitsy hatrany amin'le mihazona anao mihitsy mitena ary efa mandesa ny fanapotena zany am'izao tenenany Eliazy am'izao fotoana itenen'ny Eliazy ongotana daholo mitazona anao ry tany tena atao mivembeny ianao ary hita zany ianao ry olombelona fa tena mamy ianao eo ambony eo satria le tany mihitsy ny aza ny mamy tsy misy mitazona anazy tsony le sorona daholo ny momba anao ry tany mivembena tahaka ny fandriana miantona marina ianao loza ny manjoanao ry tany de le olombelona eo ambony indesy mampare mivembena de mivembena tahaka ny mamy arany tany ka mitsingevana toy ny fandriana miantona izy satria mitambesatra amin'ny fahadisoany nanaovanao any dada Iava zao sy Ahosoa ny nanaovanao any dada Iava sy Ahosoa ny antso Andriamanitra ianao ny antso zay tsy tokony antsony ianao raha nampiantranao ialiana ambaninao nefa de ny fotsitsofonao mihitsy hoe lasa tsy mahay manota intsony zay miaraka amin'ny Elia fa tena mitsindra rahinao na ambaninao no heverinao fa tsy misy akorony zany de ho hitanao ny fahamaliny tany ny fahamaliny vovoka ny fahamaliny rivotra ny fahamaliny eo ambanin'ny tany ny fahamaliny zavatra rehetrarehetra eo ambonin'ny tany fa na ny biby aza amely anao ry tany ry olona amely anao daholo zany rehetrarehetra zany indrisy fa inona marina ny antony nanasokafana an'ilay hoe novoana ny ina moa
fa misy varavarana amin'ny voa be any amin'ny avo fa ny sina no ny voany izy io indroarany toyny andiny ny faraika amin'ny roapolo ary am'izany isy 24-21 ary am'izany dia any an-danitra no amaliny avany an-tokony lanitra ary etỳ tany kosa ny mpanjakany tany zay ary am'izany dia any an-danitra no amaliny avany an-tokony lanitra efa mandeha ny fahamalinany tany an-danitra raha tsy zany hovahana tao zao lelitra zao ary navela hiazakazaka etỳ amin'ny tany izy satria tonga ny andro amaliny ny antokony lanitra dia miraraka avy any ambony hamely ny tany ary ny etỳ tany kosa dia ny mpanjaka ny tany fa antaina mipetraka amintsika zany fa misy sina ny ambony any rengevaka itsika ny dikan'izy io amin'ny teny frantsay Isaia 24-21 rengevaka itsika ça va tous. Ce jour-là, le Seigneur agira là-haut contre l'armée des étoiles et ici-bas contre les rois de la terre. Avy any ambony dada Yahva mamely miaramila amin'io étoile reo. Fa izy moa miaramila any amin'ny lanitra ao anatin'io étoile io raha tsy ireo devoly satana reo. Any ange zareo no mipetraka efa voaroaka avy any zareo. Efa voaroaka izy ka midiny etỳ ambany ny dikan'izay mitsoka maka etỳ amin'ny tany izy ary ny mpanjaka ny tany koa dia ompitehany dada Yahva. Zay ny voalaza. Iomany ianareo zany. Ao amin'ny andininy 2 amin'ny teny frantsay. Ils seront rassemblés comme des prisonniers dans un grand trou. Ary dia alefa anaty lavaka ngetabe zareo. Ils seront enfermés dans une prison. Longtemps après, ils devront rendre des comptes. Ary dia tena tsy maintsy asiana mamoaka amin'izay izy hoe inona nataonareo tao ambonin'ny tany tao. Zay le fitsarana. Vous devez rendre compte. Amoaka anao zany dikan'izay no nataonao. Re bibilava mindarana sy ny karazany sy ny mpanjaka ny tany zay niara-miasa tamin'ireo bibilava reo tamin'ireo dragona reo dia nareo zay milaza fampanota rehetrarehetra. Vous devez rendre compte. Tsy maintsy manao rendre compte reo zany hoe inona no nataonareo. Loza ny dikan'izany miandro anareo. Taovaka etsika indray le teny malagasy teo fa vita loza an'izay. Isaia 24 tsy nety nivoaka indray teny teo fa nanina. Tsy tanà le teny Isaia 24. Voilà. Isaia 24-21 tsika zao. Dia angononao andavaka tahaka mifatotra reny ka hidinao an-trano maizina ary afaka andro maty dia vangina ihany izy. Dia iny hoe atao rendre compte. Avoay amin'izay no nataonareo. 20 dia ivoaramena ny volana. Zany le volana tena ivoaramena amin'izay ko za efa mikorotana taona zava-detrako. Fina ny antony ivoaramena be ny ambony henoko. Eo angeny tsy aiza reo bible enjehana daholo ny toerana misy azy dia automatika mirehitra izay misy anazy ny mifanenjena anazy vadika menatra any amin'ny volana potika daholo ny baziny zareo any amin'ny volana iny. Eny amin'ny marsa eny potika daholo ny baziny eny. Dada Yahva mandripaka an'zareo ny tena izy amin'ny alalan'ny afo. Ivoaramena ny volana satria afo ny mandevona izay ny ambony rehetra eny. Ary ivaloarika ny masoandro satria
podika daholo zany merin'ny masoandro. Dika zany hoe valoarika zany lasa vadika maizimaizina hafahafa mihitsy izy. Zany ny zatra mitranga masoandro zany. Fa iava tompony maro no mpanjaka ao an-tendrombohitra Zino sy any Jerosalema ary eo anatren'olona dia misy voninahitra. Zany ny fanimony atezerany dada Iava. Voaramena volamena ho avy moko dada Iava. Ho avy dada Iava sy Ehosoa. Ka Ehosoa moa tena marina tonga an'io. Dada Iava sy Ehosoa. Ehosoa tonga maly ny olona. Dia mandeha ny fahamalina teny ambony ihany. Izay no mahatonga ny fikorontanana io. Izay no mahatonga ny ovony be dia be mandeha miraraka aty aminareo. Manomboka mety ovony be dia be nareo. Fa tena hita le mahatsiravina sy mampiororo nareo amin'izay nareo. Ary tena ho tadidinareo izay ny teny Elia hoe aiza Elia. Tsy maintsy ho tadiavinareo zany Elia zany na mety anao na tsy mety aminareo e. Satria tsy misy fanafana any aminareo any. Ny fanafana sy ny fanavotana aty am-pelatana ny Elia. Izay ny dikan'io lakile eo amin'io tele hitanareo na ao amin'ny internet na izy. Aty am-pelatana ny Elia ny lakile. Rehefa teo avitra ianao manatona ny Elia dia mbola misy ny fotoana. Ho an'ny zao tontolo zao zany teny zany. Ho an'ny hafa firenena rehetra akoatran'ny. Satria za tsy mitodika makany Israela fa ihany ny efa azo alivarony. Za tsy teny amin'ny malagasy hoe akoatran'ny malagasy ohatran'ny mampalelo ihany izay tokony mbola vonjena fa zay vonjena rehetra ny hafa firenena akoatran'ny Israely ihany dia manatona ny Elia. Efa ny teny io. Iny anie hoeninareo zany teny zany. Angatahako mafy dada Iava sy Ehosoa mpandehanareo an'izao teny izao. Dia mba hampahitanareo ny fampianarana io. Miendry mahita androsa ka mieriny dala mandrosoka vo. Maiza ny miaina izao fampianarana izao. Fa izao ny famonjenana io. Ny farana hatreo ny teny koa. Rary sonareo tahina Ehosoa. Ho amin'ny fitoezan'ny fampianarana manaraka indray. Amin'izao tsika ary vavaka isotra ny dada Iava malala. Izao Ehosoa marany amin'izany teny izany. Vavakantsika. Dada malala Iava nambarany Elia ny teny. Matanteraka ny tenina hoe tsy manao na inona Iava tompony maro. Raha tsy efa milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony izy. Fa tsy mpaminany ihany ny Elianao. Fa tena zanakao malalanao, ny ranao avy any amin'ny lanitra lanitra. Anatanteraka ny fahamariny rehetra amin'ity planeta Terre ity. Mba ho fantany tokoa fa izaho ny ranao. Dia ho asehonao azy ny fahamarinana izany teny rehetra zany. Ho voninahitra ny ranomasina izany dada malala Iava. Fa ny endrika koa mahita ny loza dia miery andositra izy hanatona ny Elia. Satria amin'ny alalan'ny fanatonana ny Elia dia tonga soa mantsara any aminao izy dada malala Iava. Tsy Ehosoa satria izany raha anao. Izay mahita ny loza dia andositra izy hanatona. Fa ny mpiavinavina kosa dia ho any amin'ny fitsipazana ny amin'ny farimy rehetra mandrakizay. Dada malala Iava maneho ny voninahitra ao. Mangataka Elia aminao dada malala Iava. Sy aminao Ehosoa. Mba irao ny fanahy masina nampaingana ny asako. Hanampy amin'ny fanangonana ny olona efa tombotra miloatra ny fotoana. Tena tsy vitan'ny Elia irery asa ty fa mangataka ny fanampiana avy any amin'ny lanitra lanitra. Mba ho afainganina ny zavatra rehetrarehetra. Ary izay voalahatra ao any amin'ny fiainana mandrakizay ny fanazy eo any aminao dada Iava malala. Dia ataovy miaino an'izao tenin'ny Elia zao izy. Ataovy faly izy mandray ny tenin'ny Elia. Ataovy miasakasaka daholo izay rehetra ao any amin'ny lanitra lanitra dada Iava malala. Izay fanahy rehetrarehetra hitodika ao any aminao. Izay nantsoinao hiverinao any aminao. Ataovy mahita sy mandray an'ny Elia daholo ireo. Na dia ny lavitra ny ampitan-dranomasina maro any azy. Fa tena hainao ny manao an'izany ary tsy zavatra sarotra aminao zany ary zany. Tsotra kely aminao zany dia manome baiko sy teny fotsiny fanahy masina dia hainy zareo avy hatrany mampitodika an'ireny. Dada Iava malala fotoana izao ato teo haingana ny olona. Avy ireny ny olona mba ho tonga saina amin'izay. Na iza. Tsy ho sarotra intsony ny fandrenesan'ny teny fa fiarovana avy any aminao no mampandre ny sofiny. Ary ny hery avy any aminao mampisaina ny sainy. Mahaiza mamantatra fa tena fahamarinana zao entin'ny Elia zao. Dia izay avy any aminao. Ilainy tadiavin'ny fanahy. Dada malala Iava vonjeo haingana ny olona. Izany Ehosoa amafesany bavaka izany.
any amin'ny dada mahalantsika iava. Ary eo kokoa ianao tena hanafaingana ny asa, hanamarina ny teny rehetra izay efa nomenao. Rehefa tonga sy mitsanga ny Elia, hitantara sy laza izay nambaranao rehetrarehetra, hanaporofo an'izany anenao ary ho hamarinao hatrany izany. Da hiara Yahosoa ho amin'ny fampiverenana ny Elia, teny izay da rehetrarehetra, zanaky ny avo indrindra efa maniry no any aminao, miady mafy no tonga any aminao. Faingana amin'ny fambahenana rehetrarehetra. Atsovy aingana ilay fiaina hafa, atao vitany aingana io fampianarana io, atao tena tsy mahazaka tsony izy hoe mbola ihanana fa hikaroka sy hitady mafy an'izao teny izao. Dia hitady any Elia ny ranao. Saotra dada iaiava, saotra betsaka Yahosoa, amin'ny anaranao Yahosoa no zavavaka etsahana. Halleluja, amen. Izay indray ny fiarahantsika tamin'ny Timotea, miraso antsika rehetra samy teny Yahosoa, ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana indray amin'ny zoma. Dia miraso antsika rehetra teny Yahosoa Dodoly mandra-pionandray filomako daholo.